tonga amin'ny fotoana mifanomezana indray tsika mifanarahana an'ity fandarana doria ty. Doria maro ny heviny fa eto ilay doria anarana ny ramina fotsiny andronan'ilay fandarana ary alavaina amin'ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana. Fahendrena no ezana ifampizarana mba ho toy zany atao hoe fiarahamonim-pahendrena. Eny taona sy 5 volana zay no nanarahantsika an'ity fandarana doria ty. Zay rehetra vita dia nitahirizitsika ao amin'ny YouTube. Ny adresy YouTube dia ny hoe fanabeazana doria imanovo jery, zay mba te hijery zany. Soratsika Andriamanitra ny amin'izay indrindra amin'ny fanomezan'ny tombon'androm-pahavelomana ahafahantsika mizara ny soa sy ny tsara araka ny teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara, atombohy, aoreno, atsarao, azamiato, na kely na be vitanao dia anjary tsangambato. Isoratsika ny onjam-peony amin'ny 3 FM ahafahantsika misitraka an'izany fandarana izany. Amin'ny lafiny teknika izay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feom-vantana any atokantranotsika tsirairay avy any dia namana anjaka mavita azy. Manolotra anareo mifandarana kosa dia iavanareo imanovo jery. Tsy alantsika amin'ny fomba mifandarana zay hita fa nahatsara. Ialoavantsika n'ilay zanam-pandaharana. Teny Maiva Leroa. Io teny Maiva Leroa io koa misy teny fanevany. Anareo mpondolombo malandy, io anareo mpanaraka an'ity fandarana ty zany. Marambitsy miranga tany teran'ity zanam-pandarana ty, ambarao ny hitanareo. Zay matory vokono ndaotsika ampionjo. Ny mibana amin'ny zanam-pandarana dia ny fankasitrahana an'ilay fandarana. Ary fanamariana raha misy dia faranana amin'ilay teny fankahirezana. Fa mba ho mariky ny fankasitrahako anareo zay nakasitraka nandefa SMS taty amiko dia ho tononiko anareo sy ny toerana ny avinareo. Jean-Claude Akazomborona Mavozaza. Zay avy aty Mataitromby. Za matokotsy anareo jiaby sa ay ma Mataitromby jiaby nandefa ny raha ty fa tsy niteny anarana moa izy dia zay ny voasoratra dia zay ny vakiko. Dominique complexe sportive ao. Yvette Tsara rivotra Ambondrona. Francine Akazomborona. Zamansila Beantsiva Fokotany Beantsiva ozy izy. Didia Mamy Anoromalandy. Donc Anoromalandy foana izy fa indro sorata an'izay fa za mihevitra Amboromalandy. Jupiter Marvoy. Mario i tsy niteny toerana misy azy Mario. Benito sy ny vady aman-janany Besakoa. Makasitraka anao Benito fa nareo fianakaviana raiky misy mitandregny doria ty. Longo be Naoda de Bismahasoa. Quevin district Mitsinjo, commune Mitsinjo, quartier Mitsinjo, Douane. Mazava adresse. Estina Parilava Katsepy. Bernard Ambovomavo Marovoy. Jean-Claude mbola namerina sy ny babany Fatima angambany io fa tsy Fatina Akazomborona Mavozaza. Mamany Dylan Tsara rano ambony. Zay indray nareo zany nandefa SMS taty amiko ary sorako bedabe anareo. Enina tsy nandefa koa raha fa mieno an'ity fandarana ty dia akasitrahako dia isorako ihany koa. Zay ny fankasitrahana an'ilay fandarana. Fanamariana. Eto zany dia milaza miara-mahita aminareo satria tsika rehetra dia efa samy miarana eny fa ndosy ny fahafatesana rahalahy Iarkalizy. Zay iverinay fa raha ny asa mandraharaha amin'ny onjam-peo tahako tony dia mitovy ihany ny asa natao ka mametraka ny fiaraha-miory amin'ny fianakaviana izahay. Etsy ambonin'izay koa iny raha famantarana amin'ny fandarana doria iny dia ny Dedesy. Dedesy le fantatra amin'ny anarana hoe Bezara Ernest. Nodimandro koa Bezara Ernest tamin'ny faraka amin'ny 50 taonany. Rahala Iarkalizy moa valo amin'ny 50 taona. Zay mifandaran'Andriamanitra ka manoloanandreo rehetra reo mba misy fanginana kely ary io fanginana io mba hitalaoko hoe mba miara trotro ambavaka atsika ny fanany izy ireo
mba azahoany toerana tsara. Azagaga raha mangina zany tsika fa zay ny ombona atsika rehetra. Zay zany Andriamanitra no talaony fandarana doria ampionina amin'ny fianakaviana fa lalana tsy maintsy izora amin'ny velona rehetra makany amin'ny mekandrefam-baravarana. Fanamarihana manaraka nisy nanohina anay le SMS, tsy tononoko ianareo le nanoratra azy fa mba vakiako le SMS santionany amin'ireny ty le olazaiko ty zany hoe salama tompoko, makasitraka anao zay fa tena manovony tsara avy aminao tokoa izahay. Karaha zany azo miliara na azo SMS io. Makasitraka indrindra. Tsy tononoko le olona fa fantany fa izany nanoratra azy fa tena nakasitraka ary tena tohina ny foko na ino an'le izy. Nanovo izy za moa manovo jery. Io le niteneniko teo ohatrany hoe zafo manga sy manga zafo foana zay mba andry arkalizy zany amin'ity asa fanaovana gazety ity. Manaraka an'izay teny fankahirezana. Misy teny fankahirezana fohy omeko anareo. Amin'ny fiainana, raha misafidy ny androso sy ny tsara ny fiainanao, dia tokony efa miomana sady ianao, niatrika ny fialonana sy ny faharatsiana. Fa zany rehetra zany dia ataovo anatin'ny fahanginana, ianao rery ihany miatrika azy. Dia misy zavatra anankiroa hozaraiko aminareo, feny zay rehetra efa mba nataontsika hatramin'izay. Voalohany dia ny fiarahamonina ny olombelona efa niresahako teto zay ny hoe isika olombelona io dia telo ny fiarahamonina mamaritra atsika: ny tsy hita maso, ny biby, dia isika olombelona. Fa ny fizarana andraikitra nomen'Andriamanitra dia ny tsy hita maso faritana hoe anjely, io nomen'Andriamanitra saina fa tsy nomeny faniriana. Zany hoe tsisy anjely lehilahy na anjely vehivavy ka maniry lehilahy na maniry vehivavy, fa ny saina no ampiasainy. Ny faharoa ny biby. Ny biby indray tsy nomeny saina fa nomeny faniriana. Zany hoe biby tsy mba misaina fa faniriana foana ny fenao aminy. Rehefa tiany dia alainy hohaniny ho azy, angoniny ho azy. Zay ny an'ny biby. Fa tsika olombelona sady nomeny saina, nomeny faniriana, ary zay no na mpanjaka ny zavaboary atsika. Ka eo zany dia efa farito jerevo ny olona any amin'ny fiarahamonina misy anao any. Rehefa izy no misaina, mandinika, dia eritrereto fa manakaikaiky ny anjely izy zay. Fa rehefa izy be faniriana, dia efa manakaikaiky ny biby izy zay. Afahanao mandinika sy mialoha hevitra mijery ny manodidina anao. Faharoa, io jereo ny sambo eny ambony ranomasina eny, fa niresahako teto koa zay. Ny sambo tsy ny rano no mahadobo azy, fa ny sambo ary ahafahany mandeha, ny sambo ahafahany tena mihevaeva, fa ny fidiran'ny rano ao anatin'le sambo no mahadobo azy. Ka tahaka zany, tsisy valaka koa ny fiainantsika olombelona. Rehefa ianao no hidiran'ny olona amin'ny fiainanao, dobo koa anao zay. Omeko anareo ny larana ifandraisantsika: 032 44 759 83, 032 44 759 83, 034 84 759 82, 034 84 759 82. Zany hoe raha 032 izy tsy miova, 44 759 tsy miova 83. Raha 34 izy 84 759 tsy miova 82 farany. Tsy maintsy mamerina fialan-tsiny aho ny aminareo zay mihevitra fa nareo ny teneniko tsy miteny olona eto, fa loha-hevitra no entiko dia famelabelarana no ataoko, dia tiazo
fiarahamonim-pahendrena fotsiny fa tsy hiteny anao sanatria mivavy fa na izany na zany raha nanohina anao le izy de ifonako anaovako azafady toy ny mahazatra moa mba hitoetra amitsika de averiko lay loha hevitra narahantsika farany teo mba hitoetra amitsika rehetra zany ny loha hevitra narahantsika tam'izay moa de hoe atezerana mitondra inona amin'ny fiainana indray zany io atezerana io zay ny velabelarintsika teto amin'ny fiainana tsy misy mifankatia marina zany raha toka tsy mifampatoky alam-piainana zany ary tsy misy mifampatoky zany raha toka tsy mifankahalala mifankafantatra ary tsy misy mifankahalala zany raha toka tsy mifampitsafa ary reo ny fanalahidin'ny fihavanana raha ny atezerana no nampifandray ny onana de tandremo sobako ny atezerana dia mivoady ny andeha nefa ny avy eo tsy ho lasa manahirana zany amin'ny manam-panahy indrindra amin'ity fiainana ty amin'ny fiainana maro ny zavatra manasaraka amin'ny mpiarabelona eny anivon'ny fiarahamonina eny anisan'izany ny ara-tsim-panahy ny fiatsaram-belatsy ary indrindra ty atezerana zay loha hevitra hoentintsika ty am'izao ty zany zay bako ny fitiavatena sy ny tsy fanajana mandositra anao ny fanajana raha ao anatin'ny fahatezerana anao ny fahatsapana ray am'ireo zay no ahatonga ny olona anankiray ho tonga modely mpitahafana eny anivon'ny fiarahamonina eny satria fahamerenana ny fahaverezan'ny hanitra ny entin-drazana indrindra ny fahendrena eny anivon'ny fiarahamonina ny tena zavakendreny ty fandarana doria ity ka ny fifamoivoizan-kevitra zay fanaovako aminareo no everiko afahatsika mahatratra an'izany tanjona zany ka eto tsy lay fifandraisany avaram-pianarana sy ny vahoaka malagasy no ifandraisantsika zay feheziny fitsipika ny maizina sy ny mazava zany hoe mandefitra ny maizina raha mipoitra ny mazava fa ilay mifameno mifamiana amin'ny tsikera tsy misaraka mihitsy amin'ny tsikera tsy aivinay zany rehetra zany satria hafahafa manko asika olombelona io araka n'lay fomba fiteny zay hoe hafahafa ohatra ny sahafa ozy ny lamosiny ray mibontsina nefa ny tena tokony ho izy mikibony mibotsina ianao lay nanampy azy tamin'ny fiainana indray no enjehiny fiainana zany ianao lay nanarina azy tamin'ny fiainana indray no potehiny fiainana zany ianao lay mpanavotra azy amin'ny fiainana ianao indray ny mifosainy ianao lay mpiaro azy tamin'ny fiainany ianao indray ny latsainy ianao lay andriny tamin'ny fiainany ianao indray ny azerany ianao lay nahitany soa tamin'ny fiainany ianao indray ny foterany rehefa izy ny tafita amin'ny fiainana de ianao indray ny alaviriny fa rehefa izy ny resy de ianao indray ny tadiaviny fiainana zany amin'ny maha-olombelona mety ho tezitra ianao raha tojo-tranga tahaka zany tandremo fa amin'ny fiainana zay rehetra hitoerany atezerana de tsy maintsy miaina ao anatin'ny fahoritsaina satria miaina ao anatin'ny fanenenana ratsy zany amin'ny fiainana azadiny fa zay nafafinao tsy maintsy jinjainao eto tsisy ambadika any zany amin'ny fiainana ny atezerana no tena mpanolotsaina ratsy indrindra ho atsik'olombelona ka aza mba mangataka hevitra aminy mihitsy atezerana mitondra atsika ho jamba adala ho very amin'ny lalam-piainana rehetra ny atezerana no mamono ny marina ny rariny ny hitsiny na io olona manam-pahendrena io aza no hidirany atezerana de miala miaraka am'izay ny fahendrena afantaranao fa tezitra ny olona iray amin'ity fiainana ty ny vavany mandeha malaky mihoatra ny sainy tezitra izy zay ka tandremo fa tsy tsara fa manala baraka aza vela ny fankahalana ny fialonana ary ny atezerana no manosika anao hiteny fa leo ny fanginana no manome vahaolana rehefa tezitra anao ny olona tezitra de mitovy tsy misy valaka amin'olona mamo satria mampiseho zavatra tsy ampoizina ary tena mampihetry ny atezerana fa leo fanginana no manome vahaolana ny vokatra teraka amin'ny fahatezerana amin'ny fiainana de maro fa feny am'ireny ary tena tokana am'ireny manakorotana zavatra maro amin'ny fiainana ny atezerana
ka tokony fehezina tsara ny atezerana fa manimba amin'ny fiainana. Ny lehibe indrindra amin'ireny dia ny fanenenana. Ary zany dia tsy voafafa ny azafady sy fialatsinonao io. Indre-pandeha anao ny teny azy mandrakizay fa tsy arovan'le olona azy. Eo anao ny raisina. Fa ny mampihetry anao eo amin'ny fiarahamonina ny tena misongadina. Ka tena fehezo ary tena esory raha azo atao ny atezerana aminao amin'ny fiainana. Lesona tsara indrindra azo amin'io atezerana io, anatin'ny atezerana, satria ny atezerana ny tena, raha anao zany ohatra hoe anome hevitra tena tsara, nefa ny anao anatin'ny fahatezerana, aza manao. Satria ny atezeranao ny tsapa fa tsy ny hevitrao. Sady manaratsy tareny io atezerana. Indrindra fa karaha ataonay fa antitrantotra ty. Amin'ny fiainana, ny atezerana mivimbina anao aingana indrindra amin'ny fahanterana. Ny olona falifaly no tanoran-dalandava amin'ity fiainana ty. Rehefa tena tsapanao fa tezitra ianao amin'ity fiainana ty, dia mitonia ary mandinia tsara, misotro rano fa aza telona, amin'izay tsy afa miteny ianao. Alaviro le toerana nisehony atezeranao. Raha vitanao zay, dia efa tsapan'olona fa efa manam-pahendrena ianao. Fa ny olona rehetra dia tsy maintsy mandalo ary lalovan'izany atao hoe atezerana zany amin'ny fiainana. Atezerana zavatra mandalo, nefa mametra ratra-po amin'olona ka tandremo. Ary lasa fanenenana ho anao ane, ka ilaina fitandremana mafy. Matetika ny atezerana tsy mba mitady marina ny rary ny hitsiny, fa mitady fahafaham-po fotsiny. Amin'ny fiainana, rehefa zavatra manomboka amin'ny atezerana, tsy maintsy miafara amin'ny henatra zay. Ny atezerana mitondra amin'ny fankalana. Ny atezerana no tena mahatonga fankalana, mitondra amin'ny fahoriana. Koa raha tojo atezerana, dia mivavaha aingana. Zay ny malaky. Amin'izay mba miala aminao izy. Tandremo ny mandray fanapahan-kevitra ao anatin'ny fahatezerana. Fanenenana baba. Anao ny eritreritra fa nanafay an'le olona nitezeranao. Zany manko anaty nahazo ny rano-tsakarainy batata ny mahogo. Nefa ianao no sazian'le atezerana amin'ny alalan'ny fanenenana. Tandremo. Tendrom-po tsy mba namana. Reseo ny atezerana raha te hanana fiadanam-po ianao amin'ny fiainana. Amin'izay, ianao tsara fiarahamonina mpiarabelona. Ny olana amin'ny fampitana hevitra toy itony manko, resaka communication iresahako. Tsy miaino mba mihevitra zay voalazako eto, fa miaino mba hamaly. Misy amintsika miaino any amin'izao, voalatsaka hevitra, dia fa misy ambavany ao mivaliny. Ekeko fa mety tsy marina ny voalazako, fa entany pity dia milaza, fa mba eritrereto alohan'ny ianao mamaly. Efa ao ambavanao mivaliny, fa fantatro, fa mandinia kely ihany. Reto mba misy zavatra ho zaraiko aminareo hanatsaran'ny fifandraisana amin'ny maha-olombelona. Nizara zavatra za tamin'izay. Ny olona tenenin-dava amin'ny fiainana ty matetika dia mamaly valy. Zay ny diny. Fa asivo fotoana ny ananarana olona amin'ity fiainana ty. Ny olona kapohin-dava amin'ity fiainana ty matetika miady lava. Raha nahendry ny kapoka, ny omby nanam-pahendrena be indrindra. Ny olona voasazy lava amin'ny fiainana dia mievitena ho diso lava. Jereo ange amin'izao hoe sazy fanao tany am-pianarana, tsika malagasy zany resahako, dia na fa amin'ny fiainana ty lasa raisinao sazy foana na zavatra tokony hahatsaranao. Ohatra ny raisiko tamin'izay moa zany papa akaikinay ao zay, io mpamafa tokotany maran'ray mantsana hariva. Za nahita anazy ane tamin'ny voalohany za mba voa koa, papa ty manazon-draha fafatokotany. Rehefa nataoko manampy sy manara, komboko tiany madio izy, za koa mba tiako adio. Na magno koa zao ny kafoko koa ny manodidina anay jiaby. Madio lala aminay re. Fa le eritreritra milaza fa rehefa zavatra iombonana ka ataonao dia raisinao ho sazy, dia zay ny fahaverezana. Zany ny mahatonga WC-tsika io maloto.
jereo moa vesenareo any miadiny ety raha ihany koa manao anazy raha ihany koa nefa ny raha iraisanao aza raisinao sazy rehefa zavatra anatsara enina de ho an'olona maro aza tranom-pianarana anareo ankizy ireo fafao anareo hianatra amin'ny maloto anareo tsy azo raha manjary zay mondresantsika tam'izay ohatra tsisy mpanao tsony reny zavatra reny no everina ho sazy ny anaovana azy zay ny le ratsy tam'le fanabiazana de eto zany tsika mifampanontany tena foana ny hoe atsika ty mananino atsika tsy nanino fa jerintsika tsy mivelatra ny olona enonteny amin'ny fiainana de ienony hafa rehefa izy enonao miteny izy koa mahay mieno fa rehefa izy tsy enonao izy tsy mahay mieno koa ny akamaroantsika zany am'izao tsy mahay mieno olona miteny tsony olona manome fankahirezana amin'ny fiainana matetika de anana herim-po salan'zao ifanaovantsika zao za zao tena nanana herim-po mihitsy nahazo an'le SMS mivakiko taminareo teo iny faly za karaha nahazo miliara reny ny olona omena sitraka amin'ny fiainana de ahay makasitraka ny olona miaina ao anatin'ny filaminana amin'ny fiainana de matetika mahay matoky olona ny olona miaina ao anatin'ny fahamarinana amin'ny fiainana de matetika manao ny marina ny olona mahazo dera amin'ny zavatra tsara nataony matetika matoky tena amin'ny fiainana ny olona miaina ao anatin'ny fitiavana de matetika tia namana izay dia mikaroka ny atomboany ny antony fanohitra hoentina miadiny nahadombo ny fahendrena malagasy araka ilay fomba fiteny manao hoe zay mahadinidinika ny tenany de mahafantatra ny hafa fa zay fatra-pandinika ny hafa de tsy hahafantatra ny tenany mihitsy koa dia atsipy ny tady atandrokonomby ary atsipy ny teny ampony mahalala zay ny atezerana lena rahantsika farany teo fa ny fototra ny tsy miseho fa manetry tena ity nataoko amparaplaza fa tena lehibe indrindra amin'izy rehetra ireo fampianarana hita maso ataon'Andriamanitra de izy manetry tena tsy miseho nefa izy ny tompon'izao rehetra zao ilay nahary izao rehetra zao ka te anana fahatsarana zay rehetra te anana fahatsarana amin'ity fiainana ty de aleo manetry tena jereo angeny maty ny zako ndresahana zay rehefa miala amin'ity tany ty lasa tahorany velona voaja ary asandratra hoe razana mampandinika mampiverina ny sain'olombelona velona rehetra amin'ity fiainana ty fa hoe tsisy dika amin'ny fiainana tany fa isika ny tena feno tsy fandiniana zany amin'ny fotoana iny ihany misy mba makalesona misy miverina amin'teo foana fanetretena amin'ny fiainana no tena ahafahana misandratra amin'ity fiainana ty feny amin'ny fiainana tsy misy mahatsapa ny fahasambaram-piaitany zany raha tsy mandalo tsy mahita vao mahita zany hoe raha men'olona zavatra anankiray ianao ao anatin'ny fahitanao io tsisy dikany aminao iny fa tonga de fisaorana mety azon'le olona nanome fa raha anao zany tsy nahita nomeny zavatra tena mitsiry ao an-tsainao ny hoe inona re zany lokon'zany zavatra zany inona zao zay na tonga n'le fomba fiteny hoe tsy misy mahita amin'ny fahasambaram-pahitany raha tsy mandalo tsy mahita vao mahita anisan'ny fikajiana fiarovana fanandratana ny literaturam-bava ity fandarana dory ity zay hitahirizantsika amin'ny fahendrena malagasy entina mitaiza eritreritra mba zatra maminany manaka-davitra mandinika araka an'ilay fomba fiteny manao hoe tsy natoraka tsy natsipy fa tonga lavitra ny eritreritra teo amin'ny taolo malagasy amin'ny fandinim-piainana amin'ny fiainana fisainana no manova fiainana tahaka ny hoe vavaka no atao manova zavatra amin'ny fiainana misy mandika fa ny fanetretena dia marika ny faharesena tsia ary tena diso fa ny fanetretena ny tena apinga tsara indrindra hoentina miady sy mamakivaky ny fiainana jereo ane ny nify sy ny lele zay rehetranao ambava ao za tsy mbola naheno lela ny ala zany fa misy foana nefa mafy nify saingy tsy tratra amparany satria ny fanetretena tsy vita mpitenenana fa ilaina fahazarana misy fomba fiteny manao hoe
zay manetry tena no asandratra fa zay manandra tena kosa dia ahetry. Efa fomba fiteny fotsiny io am'izao satria tsy misy mpanao firy intsony. Fandao zaraiko aminareo ny hoe finiavana tokony ifampitondrana am'ty fiainana ty satria to dia tsy hita tahaka ny sofina nefa ny raisina mora foana. Tototsy fotsy tahaka ny volo nefa vela fotsy ho azy ny fahendrena sy ny fahaizamiaina. Raha toka ny farimbona atsika. Reto mba misy torohevitra ifampizarako aminareo mba ho ampinga fameno ny saina sy ny famanana amin'ny fiainana. Ny endry dia tokony mitandrina mafy ny tsarany, misaina mandinika ny hoaviny sy makalesona amin'ny fijeriny lasany. Fa ny adala amin'ny fiainana tsy mba mandinika ny farany fa ohatrany hoe azafady amin'ny fomba fiteny maika sy dodina hiady amin'ny fasany. Ny tena fahendrena amin'ny fiainana dia ilay fahavononana hizara ho an'ny hafa ninonina eo am-pelantanana tahakan'izao ifanaovantsika zao. Zany hoe ny tena fahendrena amin'ny fiainana tsy ny hoe fanangonana volamena arena zay tsy ahitana fiadanana. Nefa zany ny tena maro mpanao am'izao. Ambarako anao fa olozanao mpanangona, io anao mpanangona io zany, nefa ianao tsy mahay mizara. Faly ianao satria manambe. Nefa fantaro fa tsy aminao ny asambarana satria mahasambatra ny manomeno ny mandray. Baiboly milaza an'izany fa tsy manovy jery. Fa dia ny mbola misy ny fotoana am'ty fiainana ty, mandiana dia mianara. Mizara indrindra amin'ny fahendrena, zarao am-piarabelona isam-baravarana. Manovato ny ohatrany hoe manaova tahaka n'ireny tera-dandy reny, sady feno fanetrehan-tena ny mbola mahafony tena ary mbola mahatafy ny olombelona hatramin'ny taranaka faramandimby. Ialao io fomba ny jorery io amin'ny fiainana, zany hoe la ny andro am-pitomanina. Mandritra ny androm-piainanao, maro amintsika manao an'izany amin'ny fiainany. Avelao ary andosiry lavitra ny manao fomba tsakana piso izy zala. Zay manao velokanao omeo mandra-pahafatiny amin'ty fiainana ty. Maro zany amintsika any. Manome lesona ratsy amin'ny taranaka. Ialao fa ratsy. Amin'ny fiainana, ny fotoam-pahazazana no mahasambatra indrindra. Indrisy nefa fa tsy dia lasa lava loatra ny faharetany. Ny fotoam-pahatanorana ny tena mavesatra indrindra amin'ny fiainana. Io no anaovana didy, io no anaovana andraikitra, io no firiariany amin'ny fahatanorana. Zay no ilazana fa ny fahatanorana nisehon'ny fahadosoana be indrindra amin'ny fiainana. Nefa foy ny fotoana ahafahana manarina azy. Ny fahanterana, zany hoe ny atoezana zany, ny tena lava indrindra amin'ny fiainana, indrisy fa ny fanenenana ny maro iainanao. Raha toka tsy ratsy famindra tamin'ny fotoam-pahatanorana, fanenenana io iray ihany amintsika malagasy, ny fomba entina milaza azy. Fa amin'ny frantsay izy io zarainy anankiroa, ray regret, ray remords. Le regret zany ohatrany hoe mbola velonao le olona nanaovanao ratsy dia mbola afaka mifona aminy ianao. Fa ny remords, olo fany amin'ny fasana any, anao zay vao tonga saina andeha hifona aminazy, joya fa tsy ao koa. Zany mahatonga ny antitra amin'ny fiainana iainantsika zao, misy mpangataka, misy mpanome. Amin'ny fiainana, ny fahalebiazana tsy miankina amin'ny isa-taona fa ny fahamatorana. Ny zavatra miankina amin'ny isa-taona dovay ndaka fromage. Fa anao koa nataon'olo dovay ndaka fromage, anao tsisy kabariny. Amin'ny fiainana, ny akamoana no tena hitonona ary ny fandrahoana no azotona. Zany hoe ny olona kamo io manatono to. Zany hoe tsy mivaky loha amin'ny zaka moramora ny anaovana azy. Milaza zany fa ny fanaovana kitoto amin'ny fiainana sy ny tsy fitandremana zany mitono amin'ny fiainana. Fa maro amin'izao ny tanora, azafady, ny tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe jamba sendra tadio zany, tsy matahotra ny hoditsoka amin'ny fiainana mihitsy. Ary zay ny tena anoloranay tena amin'ty fanomezana n'ity fandarana doria ity, mba hanoro
sy taridalana ny tsy mahita, ny diso lalana amin'ny fiainana, fa ataonay ao anatin'ny fanetretena sy fahendrena tanteraka. Fananana ivitoerana mitombona tsara ny tanjona eo amin'ny fiainana. Zany dia azo avy amin'ny fanabeazana. Ilaina ny fanabeazana ny taranaka rehefa miala amin'ny fianarana izy. Izany mba manabe azy. Fiainana araka n'ilay teny faneva amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara, atombo iaoreno atsarao aza miato na kely na vitanao dia anjary tsangam-bato. Averimberiko izy io mba tiako hitoetra any aminareo, ary misy mihitsy anatin'ny SMS ny efa haiko le izy. Misaotra tompoko. Amin'ny fiainana indraindray ny fahoriana ny sopotra hipoiran'ny fahombiazana. Nefa indrisy fa eo ny tena mampitolefika ny maro. Amin'ny fiainana mandritra ny fotoan-tsarotra no ilana ny faharetana. Ary ny faharetana mitondra ny olona any amin'ny fandresena amin'ity fiainana ity. Amin'ny fiainana tsy ny fananganana ny lavo ny zava-dehibe. Zay moa le hoe tosika fameno zany sa. Fa ny fanomezana azy fanantenana amin'ny tohim-piainany zay efa very ary tsy mahita zay tokony aletsony. Io le tsony vazaha hoe miperdre repère. Tsy aminazy tsony repère-piainany. Rehefa samy anosika ihany aleo ny ara-tsaina toy zay ny ara-batana. Satria hoy ny Taolo Endry manao hoe ny hery tsy maleo amin'ny fanahy. Aleo manome fintana olona sahirana toy zay manome filao mivantana. Am'izay lasa mpanome filao any le olo fa tsy mpangataka filao, ary zay ny tokony masotsika rehefa anampy olona. Izy koa mena variny any, izy fa mitady koa maray, isaka ampianaro mamboly izy. Manomboko zao zany, isika malagasy samy isika mandinika manavaka ny zavatra maharitra, mitoetra ahafahana manandratra ny fiainan'ny taranaka. Maro amintsika malagasy am'izao manakalo omby amin'ny lamba, zavatra amin'ny aina noho ny tsy fahafantarana ny sandan-javatra na valeur. Ahoana moa ny hoe omby atakalo lamba? Raha ny vidin-damba ao anatin'ny vatanao ao no ampitaina amin'ny vidin'omby, efa tokony anana omby maro ianao, indrisy fa tsy ao anatin'ny sainao zany. Nefa fomba tsika malagasy sisy miala amin'izany omby zany. Raha voanao fomba zany, zay zany mendrika anovana amin'ny fomba malagasy dia ampiasaina ny omby. Zay rehetra fomba malagasy dia tsy maintsy ahitana omby. Ahoana indray zany no hoe zavatra arena atakalo aina mazava be, fa ny famononao olona amin'ny fakana amin'ny fananany, fananany namanao nefany very sotoavana sika malagasy, very fomban-drazana, ka ny fanetretena amin'ny fiainana no an'ny fomba fototra malagasy amin'ny fiainany, indrisy fa jamba sendra tadio ny akamaroantsika malagasy ankehitriny, ka tsy matahotra ny hoditsoka tsony amin'ny fiainana. Ninona tranga misy eto amin'ny firenentsika fanetretena amin'ny fiainana, mitarika anao anana fitiavana, fanantenana, finoana. Teny malaza io fanezana natambatra mba ho teny anankiray. Litera anankiray, litera anankiroa amin'ny fitiavana zany dia afaka mifandanja amin'ny litera 5 amin'ny fanantenana sy ny finoana. Raha atao ny fanambaran-teny malagasy dia fi atambatra amin'ny fanahy sy ny fiana amin'ny finoana dia manome hoe fifanampiana. Zay ny tena fehiny rehetra tokony ananantsika mpiray tanindrazana amin'ity firenentsika ity, dia ananantsika an'izany hoe fifanampiana. Zany hoe fitiavana ny lehibe indrindra, ny fanantenana ary ny finoana. Reo telotelo reo zany raha mitoetra amin'olona anankiray dia feno ny fiainany. Manana fitiavana izy, manana fanantenana izy, manana finoana. Fa natambatra antsika teny anankiray dia nanome hoe fifanampiana. Boribory ny amin'ny valo. Misaotra anao nanaraka an'izay fandarana zay. Mety tohina anao, mety misy azonao kely koa angambany, fa ny any azoko atao dia tsy anao ny teneniko, fa nazara ny ato anatin'ny studio ato fa tianana ny tsara, tianana fiarahamonim-pahendrena tsara, ary ananako fanantenana ty fanarina antsika malagasy, ka
anaovako azafady mifona tena hitalaoko tsy anao ny teneniko tapitra amin'ny fotoanantsika amin'ny herin'ny anio toy izay indray hiezaka hitondra loha hevitra vaovao makasitraka indrindra tompoko